Astuce anankitelo reto atonga ny tananao hanana rapidité de atonga anao ahihira aingana be amin'ny gitara. Voalohany de mianara manao exercice mamolaka an'ity annulaire ty na amin'ny resaka corde na amin'ny resaka solo. Ohatr'izao ny fanaovana anazy. Asianao mitendry le troisième case izy de mamaly aty ambony. De aveo indray le 2 de aveo aty am'le 5. De aveo de aveo mamaly le 4 de ataonao ohatr'izay. Rehefa ataonao zay de lasa marary ny tananao. Lasa marary zany ato satria eto ny tena mila folahana tsara, reraka be le ao de lasa fluide le tanana après an'izay. Zay anankiray de ovaovanao zany le kazy atomboka anao de vita zay de maka aty indray anao. Raha ataonao 10 minutes isan'andro ao anatin'ny 7 jours zay de tsy miraikidraikitra intsony ny tananao. Zay ny teknika voalohany. Teknika sady exercice faharoa indray de atonga anao afaka hivelabelatra rehefa manao accord satria tsika sady mila mahay solo no mila mahay manao accord. De ina ary ny tokony ataontsika? Voalohany manaova exercice ampivelatra an'le tanana. Efa be da be ny exercice na élargissement na toroko teto fa afa indray ty atoroko anao androany ty. Mitendry eto ianao de aty amin'ny 4e mamaly. Zay ny mahazatra fa ny ataontsika androany aty amin'ny 5 mamaly. Na fohy kely ary ny tananao tsy manino zany. Hita de esorina iny de atao makaty amin'ny 5. Ao de ohatr'izay. Andramofona izay andramofona fa lasa malefaka be ny tananao de lasa mavita mivelabelatra. Misy aminareo zao mety sahirana mampaneno fa na reny accord barré reny de ataovina izy exercice 10 minutes isan'andro mandritry ny 1 semaine de hitanao fa tsy manana olana any amin'izany intsony ianao. De azadino ny mividy corde vrai marque de io ny référence alefako io de afaka mividy atao aminay ianao raha eto Madagasikara mora ny ivelany ianao de afaka mividy ao amin'ny site Thomann. Astuce fahatelo amin'ny main droite indray zao ao ny mitana ny vitesse-tsika. Ny atao amin'ny main gauche no mitana ny précision. De ianao rehefa mitendry sady mila aingana, mila mahay mitendry aingana sy miadana zany hoe le ton ilaina no sady mila ihany koa afaka mitendry marina tsara zany hoe mila marina sy amin'ny ton tokony izy zany le atao. Ka ny main droite indray de misy teknika kely ty amin'ny resaka médiator. Ohatr'izao litsika zao rehefa manao médiator de ataontsika mahitsy be ohatran'izao le izy. Fa tokony izy arirana na arirana ohatr'izao na arirana avy aty ambany. Ohatr'izao zany. De ianao manaova exercice atombo eto amin'ny 12e case eto. Ohatr'izao izy hoe de avadika indray. Avadika anao ohatr'indray. Zany hoe samy ataonao daholo na le midina le somary mirirana ohatr'izao na le somary ohatr'izao. Izao fa aza atao fitetaka be lasa mila force be izy de mihena ny vitesse. De mora mandiso sady ratsy ny son fotr'izao tsara. Afaka ahorirana. Vita zay de ampiasao ndray koa ny tanana ohatr'izao zany. Ty midina ty miakatra ohatr'izay. Lasa antsika zany hoe ty midina hoe sy namany. Raha ataonao zay 10 minutes isan'andro mandritra ny 7 jours de tsy teny amin'antsony ianao hoe tsy mety mahay gitara mihitsy. Zay indray raha ny karazana hoe astuce kely azoko ny zaraina androany raha misy amintsika maniry hianatra de manentana antsika hatrany hanao inscription ato aminay. 3 mois ihany no mianatra isika
ka manasa antsika hoe ndao hianatra na ny Allemagne na France na eto Madagasikara na ny Maurice na iza toerana misy anao dia vonina andray anao izahay. Raha mahafinaritra anao raha mahaliana anao ny fomba fampianarako dia afaka manao inscription anao amin'ny WhatsApp sika no mianatra. Ampianariko hira anao meko exercice mena lesona dia afaka tsaraina ny devoir anao ary afaka ihany koa manao appel vidéo amiko ianao rehefa fotoana mahafaka anao. Ny olona tokony mianatra amin'izy io dia ny olona 20 hatramin'ny 20 taona ary condition manana WhatsApp manana gitara. Zay rehefa dia azadina ny misabony amin'ny page partager hatrany vidéo antsika mba hatonga na motiver izara zavatra gratuit ohatr'izao. Fa raha manana fahafahana ianao dia azo atao tsara mihitsy ny mianatra satria tsy very ny fotoananao ary mba mahihira betsaka sy manatratra ny objectif anao ianao fa tsy hoe mianatra isaky ny taitaitra fotsiny. Zay raha fa dia mirary soa antsika veloma daholo.